Anoizantsika ny fampahalalam-baovao ny trangam-piarahamonina niseho tany Nosy be Elville. Vola mandanika ny 17 tapitrisa ariary no lasan'ireo olon-dratsy nandritra ny fanafiana Cash Point omaly alina. Naratra ireo mpivady izay lasibatry ny fanafiana. Mariana fa mitondra voka 7 volana ilay ramatoa. Manaitra ny tompon'andraikitra ijery akaiky sy ijery vahaolana aingana momba izay resaka tsy fandriam-pahalemana izay ny mponina any Nosy be izay milaza ho miaina anaty tebiteby sy mandry andriranantsy. Hoarantsika ary ny fampitam-baovao avy amin'ny namana mpanao gazety any Nosy be Elville eo amin'ny rindran-tsary ny Dolphe Rakotoniaina. Mbola manaraka fitsaboana ao amin'ny hôpitaly be, saingy tsy misy atahorana loatra ny fahasalaman'ireo mpivady izay naratra nandritra ny fanafiana azy ireo. Omaly alatsinainy 14 febroary tokony ho tamin'ny 7 alina tao amin'ny Fokotany Ambodivoanio, lalana mandeha Maridoka any Nosy be Elville. Mariana fa mitondra voka 7 volana ilay ramatoa. Farikaly hoe continue vita zay ody amizay misy bajaj mitsanga amin'ny lalana tokotro amin'ny lalana ivily an-tragnonay. Ke io misy bajaj mitsanga iny ndraiky ro lehilahy roy zay magnano miady varotra zegny ro miady varotra freny bajaj andra fa haly. Igny amizay za dika ro donc eo amin'ny 1 mètre vango indroko ity amin'ny loha bately araiky voalohany. Amizay latsaka anaty kanaly. Alatsaka anaty kanaly amizay araiky nanambotrako ny akanjoko. Mety izy namango amin'ny tahezako io. Zany lefa. Ambala tafilefa nikekeko olo jiaby vonjeo fa tsisy olona agnaty. Bajaj nangatahandreo ny adivandreo vatro frais igny mbala tatrako. Volana taminany andesa l'hôpitaly za izy. Mitana Cash Point ireo mpivady voatafika ka norobain'ireo olon-dratsy tamin'izany ny vola mananika ny 17 tapitrisa ariary, lela vola ny 4 tapitrisa ariary mahery amin'izay. Ny 13 tapitrisa ariary ambony kosa vola anatin'ny finday. Nankeny fotony namonjy azy mivady avy hatrany ny ben'ny tanàna tany an-toerana vantany vao nahazo antso momba ny fisian'ilay fanafiana. Tamin'izay no nahitana fa tavela teo ny famaky iray sy gonina charbon miisa 2 izay tombanana ho fitaovana nampiasain'ireo jiolahy. Ro io misy efatra ro io eto. Teto ro efatra io. Magnano par téléphone foro. Aroe lal lo me boka ty, aroe lal boka lori. Samby nagnaraka lalana mividy bonarena itsy. Na itsy amindray izy nareko zao zay ola roe la. Ro ndray misy mesy be mindro. Zay navany ko egny misy tsolo torche téléphone nandalo. Nambarako taminamako za tsy nitona téléphone anao mijanona volagno fa atsika tsofirendo. Nefa araiky amindro fa nipitsa lori. Zay nipodina agnaty. Mitaraina ny mponina fa mahazo vana ny alatra, fanafiana ary vakitrano any Nosy be. Manginy fotsiny hoe mamono sy mandratra ireo jiolahy. Manaitra ny tompon'andraikitra ijery vahaolana aingana momba izay tsy fandriam-pahalemana izay noho izany ny mponina izay milaza ho miaina anaty tebiteby sy mandry andriranantsy.